Manatitra ny arabo ambampirorintsô anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS ny fiatrehana ny fifidianana avy hatrany no anomboantsika ny fotoana. Maro izay fifidianana natrehana teto Madagasikara zay saingy nisy hatrany ny lesoka. Ny anisan'ny nisongadina dia ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny resaka fampiasam-bola mialoha mandritra ary aorinan'ny fifidianana. Ny eo anivon'ny sampana anaramaso ny fifidianana ivon'ny demokrasia ifarimbonana dia mametraka mazava tsara mihitsy ny mahazava-dehibe ny fanarahana ny lalàna ary izay indrindra no antom-pisian'ny ivitoerana safidy izay miantoka ihany koa ny fahatombanan'ny fifidianana. Vaovao tanteriny noro fitiavana teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy misy afa-tsy ny fanarahan-dalàna sy ny fanajana ny fitsipika amin'ny fehy ny fifidianana ihany no ahatomombana amin'ny tokony ho izy ny raharaham-pifidianana rehetra. Hoy ny teo anivon'ny sampana anaraha-maso ny fifidianana ivon'ny demokrasia ifarimbonana. Izany raha teo no anisan'ny antoka amerina indray ny fitokisan'ny mpifidy ka hisarika ny olom-pirenena avitrika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Ny tsy fanarahana io lalàna amin'ny fehy io matetika no mbola lesoka goavana tamin'ny fifidianana izay nandalo teto Madagasikara, ohatra amin'izany ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Fanaramaso dia tsy maintsy mahazo fanamafisana fahaizam-bonao. Ny tsara fampizarana amintsika ihany koa dia hoe tonga anisan'ny distrika arahanay maso dia noho izay anton'izay hoe ny androm-pifidianana zany indrindra no misy fanaramaso ny eny anivon'ny distrika. Ny ety amin'ny nasionaly indray moa zany dia hoe mijery amin'ny fahazotrony amin'ny ankapobeny no ataonay. Ny any fotony araka ny voalazako teo dia ny androm-pifidianana indrindra sy ny fampitana ny vokatra any amin'ny SRMV dia le misy ihany koa mpanaramaso mijano eo amin'ny SRMV mandritra n'ilay 5 andro voalazan'ny lalàna. Iny zany arahana maso eny anivon'ny fotony. Andrasany eo anivon'ny sampana hanaraha-maso ny fifidianana ivon'ny demokrasia ifarimbonana amin'izao akatoky ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Araka izany ny fanarahana antsakany sy andavany ny lalàna mifehy. Etsankilany andraikitry ny sampana safidy ny manaramaso akaiky ny raharaham-pifidianana rehetra. Tsy vitany manaramaso fotsiny ihany moa izy ireo fa manolotra tolo-kevitra anatsarana ny fifidianana ka anisan'ireo sehatra tena arahamaso akaiky ny eo amin'ny fampitana ny vokatra. Zavatra lesoko voalohany aloha dia le hoe tsy fampiarana ny lalàna. Raha iteny ohatra hoe tamin'ny fampelezan-kevitra dia hoe voarara ny mametaka inona misy ity peta-drindrina ivelan'ny toerana voatokana dia nefa ny arana hita sy ny arana aina amin'izay tsika fa tany amin'ny toerana tsy voatokana nisy kokoa. Dia iny zany angatanay hoe ampiaro ny lalàna. Ny anankiray koa le hoe nisy na tsara ho fantatsika hoe hatraizako ny fampiarana lalàna ohatra zao mahakasika an'ilay fampiasam-bola amin'ilay compte nataon'ireo candidat teo dia izay zany ny angatana hoe ampiaro ny lalàna izay efa misy amin'ny fehintsika malagasy amin'izao fotoana izao. Iny zany no angatana amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Ny tsara rehetrarehetra teo aloha koa le hoe izay koa tsara ho tenena ihany koa le nataon'ny seniny fisokafany seniny fizarany vaovao ara-potoana sy ny rehetrarehetra ihany koa tsara tohizana. Ankoatra izay ho fanomanana ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny eo anivon'ny commune misy ny atrikasa fiofanana tariny eo anivon'ny ivitoerana safidy amin'ny herinandro ity. Aloha hevitra goavana voizina ao anatin'izany ny fanamafisana ny ivitoerana safidy miaraka amin'ny fandrafetana ny paikady tserasera sy ny adisisika anatanterahana ireo tolo-kevitra am-bahoaka tamin'ny tatitra farany nataony nandritra ny fifidianana filoham-pirenena. Ity atrikasa ity moa dia natao indrindra anamafisana ny traika efa nipisehatra ny tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny ivitoerana safidy. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana ambony kosa fandre matetika ny hoe université misedra olana, université mpanjakana no tena resahana amin'izany. Fa amin'ireo université mpanjakana misy eto Madagasikara dia mafimafy kokoa ny fisehoan'ny olana ho an'ny université any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ary ny any Toliara no tena ambara amin'izay na mpianatra na mpampianatra dia misedra olana indrindra eo amin'ny trano fonenana, tsy ampy ny trano fonenana ka voatery manofa trano
izy ireo. Nisy androany ny filan-kevitry ny CSS izay niresahana bebe kokoa momba ny olana eo anivon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Noro fitiavana ihany no mitatitra antsika ny vaovao momba an'izay teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Voatery manofa-trano amin'ny ofany ambony ray alariary hatramin'ny 3 alina ariary ny mpianatra sy ny mpampianatra any amin'ny université ny Toliary amin'izao. Vokatry ny olana eo amin'ny trano ipetrahana moa no antony. Araka nambarany filohan'ny seksiona eo anio ny CSS Toliary, tsy araka ny tokony ho izy ny isan'ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny efitrano iray. Fantatra fa trano vondro na orin'olon-tsotra tao amin'ny faritry ny université any antoerana no hofain'izy ireo. Velotaraina araka izany ny mpampianatra sy ny mpianatra manoloana izao zava-misy izao. Trano vondro ao Toliara zany dia ny mpianatra tokoa no mipetraka amin'ireny. Fa araraotin'ilay olona manana an'ilay milaza ho manana an'ilay tany ny namboatra an'ilay trano vondro. Satria fantan'ireo zareo reo fa tsy ampy ny infrastructure tokony hipetrahan'ny mpianatra eo amin'ny université. Ino moa zao ny accident mety hitranga. Raha ohatra ka mahay ao doran'olona ao reny zaza reny, ho an'ny biby ao, dia ahoana ny ray aman-dreny aty afara. Mizery an'izay indrindra zany ty conseil national ty, ho tohony efa natao taloha conseil national tany Toliara mba hanaovana inona andraisana andraikitra hangalana an'ireo mpianatra ireo haingana amin'ireo trano vondro ireo. Tsy ny université Antoliary ihany moa no misedra olana amin'izao fa iara-malala ny université Antananarivo. Teboka maromaro no notakiny teo anivon'ny mpampianatra mpikaroka anisan'izany ny momba azy ireo ny fanatanterana ny vary mangatsiaka rehetra mifandraika amin'ireo didim-panjakana taorian'ny taona 2024 no makaty. Eo koa ny famerenana ny tany université izay bodon'ny olombitsy. Ny fanorenana zany dia misy foana izy io raha vao varimbarina zany ny tompon'andraikitra eo amin'ny présidence dia misy manao fanorenana tsy ara-dalàna. Fa io moa tsy azo endrandrasana andraso fa raha vao tazana tompomaso izy dia miazakazaka mampandre ny tompon'andraikitra ao amin'ny présidence zany na ny eto Antananarivo moa na ny any amin'ny faritany rehetra na ny any amin'ny fody be pikaroana dia izay no azo atao satria raha efa voatafo ilay trano na nisy na vita voly manahirana ihany satria tsy maintsy miakatra fitsarana vao mahala izeny. Na dia izany ara nefany dia manao antso avo izahay fa mila jerena ny ambaratonga fampianarana aty amin'ny ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa satria tena ho avy ny zanatsika no atao ety. Anisy ny filan-kevitra nasionaly ny CSS natao teny amin'ny CNR Tsimbazaza nandraisany teo anivon'ny mpampianatra mpikaroka ny fehi-kevitra teo amin'ny raharaha anatin'ny CSS sy ny momba ny anjery manontolo ary ny mikasika ireo mpampianatra mpikaroka. Natria ny filoha nasionaly ny CSS hatramin'ny solotenan'ny délégué avy ao amin'ny seksiona eo anivon'ny CSS manerana ny nosy izany. Eo amin'ny tontolon'ny fiarina kosa ao amin'ny faritry Menabe dia misy ny fikatonana orinasa momba ny hazo anankiray ka manoloana izany fikatonana izany indrindra dia velotaraina ny mpiasa izay mahatratratra any amin'ny 540 mivelona amin'ity orinasa ity. Tsy hoe nikatokatona fahatany akory izany orinasa izany fa nisy mihitsy ny didy izay nanao ny fanakatonana tany amin'ny 20 janoary farany teo. Manoloana an'izay dia manao antso avo ny mba amana ny olana ireto olona 540 fery asa ireto. Germain no menjanary no mitatitra ny vaovao antsika teo amin'ny rindran-tsarin'ny Erzo Rajaonarivony. Mitaraina ireo mpandraraha hazo ao andrenivohitry ny faritra Menabe sy ny manodidina indry vokatry ny fandrarana ny amin'ny fikarakarana hazo taorian'ny noty izay navoaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana rovain-jafy didy izay nivoaka tamin'ny 2020 ny volana janoary taona 2024 ity. Raha araky ny angom-baovao izay natao dia mikatona avokoa ny fandrafetan-kazo sy ny mpanao fanaka ao antoerana amin'izao fotoana izao ary voasazy ihany koa ny fiara rehetra izay mitondra fanaka vita amin'ny hazo mivoaka ny faritra Menabe ity. Manoloana izany dia sahirana ny mpivarokazo ao antoerana. Etsy andaniny dia fantatra fa fianakaviana miisa 700 izany hoe misy olona hatrany amin'ny 540 no trapa-sahiranana vokatr' izany fikatonana izany. Ankoatran'io
dia misy amin'izy ireo no mindrambola amin'ny banky sy ireny mpampindrambola madinika ireny mba ho fanatsarana ny asa izay natao raha io ihany koa ny fampiodinana izany ka sahirana amin'ny famerenana ireo volanindramina ireo ny mpandrara madinika nambaran'izy ireo moa fa ny azo no fivelomanay sakafo fitsaboana ary fianaran'ny zaza mitaky ny fisokafana aingana ho an'ny orinasa arak'izany izy ireo raha io ihany koa ny fanapahan-kevitra ataon'ny tompon'andraikitra momba izay olana sedrainy izy ireo izay iverina eto Antananarivo kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity mbola tantara mitohy hatramin'izao ny momba n'ilay fananganana pilôna etsy Andotapenaka faharoa omaly dia nidina an-dalambe ny mponina teny amin'ny toeran'iny naneo ny fanoerany ny fananganana izany pilôna izany nambarany ireto mpidina an-dalambe ireto fa miteraka tsy fahatombanana eo amin'ny fahasalamana ny fananganana izany fototrafitrasa izany ka izay no antony anoeran'izy ireo an'izay hoe fananganana pilôna izay noro fitiavana no nanao ny fanadiadiana teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony mbola mamerina miantso atrany ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika amin'ny fananganana ilay pilôna lehibe ao amin'ny fokotany Andotapenaka faharoa ny ankamaroan'ny mponina ao an-toerana mba ampiato faran'izay aingana ny fanohizana ny fanondrenana manimba sy misy fiantraikany goavana eo amin'ny fahasalamana io karazana pilôna io ny zaza sy ny vehivavy bevoka ary ny antitra no tena moranderan'izany hoy ny fanazavan'ny mponina ka tsy tokony inina toizana ny fananganana marina fa saika ankizy avokoa no maro anisy ao an-toerana ahina raka izany ny fiantraikany pilôna mivantana amin'izy ireo ekena hoe mety mitondra fampandrosoana ilay izy fa le conséquence an'ilay izy ara santé any amin'ilay publique zany no andavanay ilay izy amplis ilay izy manjavozavo anay zany ilay satria aminay tanàna rehefa misy mpitatana dia tokony ho fantatry ny mpitatana fokotany ny antony nananganana zany na ny autorisation tokony nandalo ny voana fokotany fa raha araka ny fanazavan'ny sefy-pokotany taminay tao anatin'ny fifampiresana izay natao dia tsy ohatrany hoe tsy nandalo zany ilay izy dia niezaka ihany izay mponina ny alanenina hoe andalo hifampiresaka fa tsy sanatry ny vaona diny lela hoe aneo fahadalana dia niantso sy nanantona amin'ireo olona izay heverina hoe kosirina ao anatin'ilay zavatra zany dia nisy zavatra tapaka provisoirement zany tao anatin'ilay izy hoe ato aloha ilay izy mandra-pahita maromaro tsiratsana zavatra nisy nefany izay teo ampiandrasana an'ilay fotoana hoe ionana manaraka ny asa mandeha ihany aminay mponina zany ilay izy ohatrany hoe fieritseretanay an'ilay izy ohatrany hoe manao anay ozinina na tsinitsinina mihitsy ny zavatra misy nambarany vahoaka tsotra fa ny mponina ihany no tompo ny fahefana ka tsy tokony atao tsinotsinona tsara ny mampafantatra fa tsy nisy ny fierana tamin'ny mponina tamin'ny ananganana ny pilôna ka anisan'ny antony goavana nampitrotra ireo vahoaka toy izao ny mponina nefany tsy anaiky hatramin'ny farany hoe tsy maintsy hoe janona zany momban'io amin'le hoe misy resaka tsy haiko na zavatra tsy mahasalama zany ohatrany hoe tsy haiko na inona tsy mahasalama an'ilay izy fa resaka réseau mipetaka eo ary mbola tsy mazava mimponina koa tokony tena marina zany tokony miresaka mimponina direct zareo tompon'andraikitra amin'io fa izy le asa mandeha dia tsy fantatra hoe izy marina ny tena tompon'andraikitra amin'ilay izy zay zany ny tena mahatonga ny mponina manao fanohanana ankoatra izay tsy vao izao no nisy ny fitokonana nataon'ny mponina atao amin'ny fokotany Andotapenaka faharoa fa efa matetika tsy ampitapabolana akory izay nisy ny fitokonana ataon'izy ireo tao an-toerana saingy nanapitsofina hatrany ny tompon'andraikitry ny fananganana ilay pilôna tsy ny teny amin'ny fokotany Andotapenaka faharoa ihany moa no efa nitokona tamin'ny resaka pilôna io fa ny fokotany sasany eto Andrenivohitra toy ny tany Tanjombato eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo kosa dia mitohy hatrany ny fanadiovana eto amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ary tsy manao ambanin-javatra an'izany ny eny amin'ny faritra Anosy be andrefana ao amin'ny boriboritany faefatra nisy ny fanohizana an'izay fanadiovana izay ary tena zava-dehibe ihany koa dia ny fanentanana ny olona mba ho tia fahadiovana 3 tapitrisa mahery isan'andro ny olona mifamoivoy eto Antananarivo ka raha tsy misy ny fametrahana ho vain-dodrara ny fahadiovana dia asa izay azo atsika ary io moa dia efa toromarika hatrany hatrany omeny ny be ny tanàna lalao Ravalomanana momba n'izay fahadiovana izay toy izao ary ny tady baovao hoentin'ny Germain no menjana ary teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony momban'io
metoetrany ny fanadiovana faobe izay ataony eo anivony boriboritany faefatra raha ny alarbi 17 ny volana marsa teo dia nyteny anosbe andrefana faharoa no nanaovana ny etsika fokotany n sy fikambanana RFD misa telo no niarany salata amin'izany izay nahitana ny ivolan'ny ray Mandrangobato ary anosbe faharoa ny mpanatanteraka tamin'ny fanalana ireo fako izay eny amin'ny faritra maro ny fanadiovana teo koa ny fisokirana ireo fako amin'ireo lakandrano izay manentsina ny fikorenan'ny rano voafidy manokana io fokotany io no ny abetsany loto izay mila esorina aingana satria mety hitondra valana aretina hafa indray nisy ihany koa ny fanentanana maro samihafa izay natolotra ho an'ireo mponina manodidina ny mba anajana ny fanadiovana ka mba ananana tanana madio ho lavitry ny aretina mipaka eny amin'ny fokotany maro izany asa fanadiovana izany fa tsy hijanona hatreo ihany eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa nateo aza ny ezaka izay efa natao hiadina amin'ny aretina kitrotro sy ny ezaka mba tsy partahany izany eto Madagasikara dia mbola misy ihany izy eo amin'izao fotoana izao ary mbola misy ny fipartahana raha ny taremarika farany dia mahatratratra any amin'ny 9 alina ny trangana kitrotro ary ankoatran'izay dia nahatratratra any amin'ny 300 no efa maty izany distrika 400 no nahitana an'izay trangana kitrotro izay raha ny taremarika voaray teo anivon'ny tompona andraikitra ny antsipirian'izay avy hatrany ndreo arahantsika tsy mitsaha-mitombo ireo trangana-retina kitrotro hita manerana ny faritra 2020 eto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana septambra 2024 hatramin'ny faha-4 ny volana marsa 2024 lasa teo dia mahatratra 5,707 alina ireo tranga vao marina 3,900 kosa ireo maty araka ny hita ao anatin'ny lisitra ireo nitondra ity aretiny ity ary ny 2,500 dia efa maty teny anivon'ny fiarahamonina ao anatin'ireo faritra 2020 ny distrika 400 amin'ireo no fantatra fa ahitana azy any aretina kitrotro izany efa vita tanteraka ny dingana faharoa amin'ny vaksiny faobe hiadina amin'ny kitrotro ary efa andalam-panatanterahana ny dingana fahatelo amin'ny vaksiny io ireo tompona andraikina amin'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao fa ankoatr'izay mikasika ny aretina pesta dia misy eo amin'ny 700 ireo olona vao marina fa nahitana trangana pesta raha ny tatitra voangona nanomboka ny volana aogositra hatramin'ny 12 marsa lasa teo pesta atody tarimo ny 13 ary pesta aretitratra kosa ny 14 ambiny distrika 12 no fantatra fa ahitana ireo trangana aretina pesta ireo anisan'izany ny distrika ny Manandrina, Tsormandidy, Ambositra, Midongy Atsimo, Ambalavao, Befotaka, Ambato-Finandrahana, Miarinarivo, Anjorbe, Faratsio, Manjakandrina, Moramanga, Akazobe, Arivomamo, Betafo ary Mandoto. Fa anisan'ny mampiavaka ny daty ny 14 marsa ny fibanjinana manokana ny ady amin'ny aretin'ny vo izany maro no tratran'izy eo amin'izao fotoana izao ary ny tanora dia anisan'ny tratran'ity aretin'ny vo ity ny olana dia mitaky volabe ny fitsaboana azy raha tsy resaka fa tsy reny dializy ireny sisa sy ny maro samihafa ary dia anisany fanadihadiana momba an'io nataony Laurette Berton teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Marary iray amin'ny enina ihany no afaka misitraka ny fanaovana dializy eto Madagasikara noho ny fahalafosan'ny sarany izany. Mitombo isan'andro anefa ny malagasy tratra ny olana eo amin'ny fiasan'ny vo na ilay antsoina hoe insuffisance rénale ka tanora no tena mihamaro anisa amin'izany. Mbola ambany dia ambany ny tahan'ireo marary afaka mitsabo tena eto Madagasikara, izany hoe afaka manao ny dializy ny 3 isam-bolana amin'ny sarany 3 hetsy ariary ny indray mandeha. Na dia efa miparitaka amin'ny toeram-pitsaboana vitsy eto amintsika aza ny fitsaboana fanaovana ny dializy dia tsy mbola zaka ny fa mividin'ny malagasy tratra ny aretin'ny vo izany. Ankoatra ny tsy fahazotoana misotro rano dia isan'ny mahatonga ny aretin'ny vo ny fihinanana sakafo matavy loatra, ny figahana zava-pisotro misy alikaola, ny tsy fahampiana torimaso, ny fihinanana voamaina matetika loatra ary indrindra ihany koa ny fitazonana ny fivalanandrano. Tsy afaka manadio sy mitroka ny loto amin'ireo taova jiaby ao anatin'ny vatan'ny olombelona intsony ny vo rehefa marary, ka roa ihany no fanafany na atao dializy na didina ka soloina ilay vo marary.
mariana amin'ity fa 7 ny volana martsa ity ny andro adina amin'ny aretina mahazo ny vo mbola misedra olana ireo marariny izany satria tsy ampy ny fandraisana tanana ataon'ny fitondram-panjakana hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka itsika tsy hoe leto Madagasikara fa niriny marary vo ny mba andanian'ireo olom-boafidy ny lalàna amin'ny tokony ahafahantsika eto Madagasikara manao ny fanoloana vo na ny fanaovana grefy ho fanavotana ny ain'ireo marary. Fa efa miresaka aretina ihany isika tsy azo modina tsita ny resaka omamiadana na ny cancer izay tena mandripaka olona maro tokoa amin'izao fotoana izao na ny firenena mandroso na ny firenena mahantra tahaka ny Madagasikara dia ahitana olona maro tratran'ny omamiadana amin'izao fotoana izao ary efa namafisiny ny sambatra ny firenena mikambana amin'izany ny fahasalamana ny momban'izay saingy ny fiatrehan'ny any aretina no tsy mitovy eo amin'ny firenena matanjaka sy ny firenena mahantra tahaka ny Madagasikara ary ao ary ny fanadiadiana momban'izay teo amin'ny rindratsaran'ny Erzo Rajaonarivony. Aretina tsy mamela mazo ny omamiadana saingy raha voatily mialoha dia asotranina tsara. Ho an'ny vehivavy malagasy manokana dia malaina manao fitiliana izy ireo noho ny tahotra sy ny tsy fampin'ny hoenti-manana. Ankoatran'izay dia ny omamiadan'ony sy ny tranonjaza no tranga betsaka indrindra eto Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny vehivavy. Raha ny taremarika maneran-tany kosa dia 5 tapitrisa isan-taona no matan'ny omamiadana maneran'izao tontolo izao. Teo lanelany taona 24 ka hatramin'ny 24 ohatra dia nahatratra 4 tapitrisa ny tranga vaovao an'ny kansera. Raha ny tombana indray dia ahatratratra any amin'ny 7 tapitrisa no fatan'ny kansera amin'ny taona 2024 maneran-tany. Ny omamiadan'ny afokafoka no tena be mpitranga indrindra izay ny 13 isanjato ny trangan'ny omamiadana manaraka azy ny omamiadan'ny nono 2.7 isanjato raha ny omamiadan'ny colorectal 7.7 isanjato eo ihany koa ny omamiadan'ny aty sy ny omamiadan'ny vavony. Ankoatr'izay dia ny kanseran'ny nono no nahitana fiakarany aingana dia aingana indrindra izay mihoatra ny 20 isanjato ary mihoatra ny 14 isanjato teo anelanelan'ny 24 sy 24 telo hetsy sy 4 tapitrisa ny vehivavy ny aina miaraka amin'ny omamiadan'ny nono ny taona 24 ary niakatra eo hatramin'izao taona 24 izao. Ho an'ny firenena mahantra tahaka ny Madagasikara dia ny tsy fanaovana fitiliana sy ny tsy fahavitany ny fitsaboana araka ny tokony izy no ny fahasairanana sy ny fahantrana no tena antony mahatonga amin'ny fahafatesana eo amin'ity resaka omamiadan'ity. Ho an'ny any amin'ny firenena mandroso kosa dia ny faharatsian'ny tontolo iainana, ny fifohana sigara, ny fitrotoka, ny fihinanana menaka azo avy amin'ny biby be loatra no anisan'ny tena mahatonga ny omamiadana any amin'ireo firenena mandroso. Arak'izany dia zava-dehibe ny fanentanana amin'ny fanaovana fitiliana raha tsy izany dia hitombo hatrany ny hovoan'ny omamiadana. Fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika tany amin'ny faran'ny volana febroary teo dia tany amin'ny lalana mianatsimo iny indray no notidian'ny teknisianina teo anivon'ny ATT nanaovana ny fanentanana momba ny fiadiana ny amin'ny hoe loza sy ny tsy fandripahalemana eny amin'ny lalana izany eo amin'ny resaka fifamoivozana no tiana ambara amin'izay. Misy ny vokany eo amin'ny asan'ny mpitatitra raha ny nambaran'ny solotenan'izy ireo teny amin'ny fasan'ny karana androany. Lorette Berton no teny antoerana teo amin'ny sariny Manorin-Dremalala. Toerana vitsivitsy any amin'ny lalam-pirenena fahafito iny sy ny mianatsimo no tena atahorana amin'ny fisian'ny asan-jiolahy amin'izao. Manakana mianika ambony tafin'ny fiara na mitifitra mihitsy ireo jiolahy amin'izany araka ny efa matety mpitranga. Nambaran'ny filoha lefitra mpitantana ny tompy fiantsonana eny amin'ny fasan'ny karana fa azo lazaina ho ny alefy ny asan-dahalo sy ny lozam-pifamoivoizana tato ato izay taorian'ny fanentanana nataony avy eo anivon'ny ATT na ny antoko-draharaha misahana ny fitaterana antanety. Hatramin'izao moa zany hatramin'izay ezaka natao izay indrindra fidin'ny fotony niarahan'ny komity miara mitantana eto amin'ny fasan-karana zany miaraka tamin'ny ATT tamin'iny ny agensety iny dia ao anatin'izany koa lalana mankany Ambozondava sy ny sud-est zany dia hita aloha fa nisy ny voka-drazo tsapaitanana fa tato ato zao dia tsy nisy moa fanafiana zay zany tato
ny lozam-pifamoivoizana koa dia tsy denisy zany fa ny mitohy-atrany ny fanatsarana ny tetikady rehetra hitandrona ny filaminana eny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny raha ny nambara ny tompona ndraikitra mpitantana ny tompo fiatsonana eny amin'ny fasan'ny karana hatrany. Zany zao ny fipetsan'raisina dia misy maromaro ihany izy eo anisan'izany hoe tsy fampisongonana zany dia vao anatin'ny kalavanina ianao satria nisy olana kely izy io tosaka nampita loza zany natonga loza famovozana indrindra indray izy alamy fampidepasy anaty kalavanina eny ohatran'izany dia koa ny fanamafisana ny escorte zany. Ny escorte zany dia tsisy famonjam-po mihitsy fa tonga dia mijanona aloha efa samy mijanona etsetra dia tsy misy mihitsy ny exceptionnel dia miara mijanona. Dia ny taraiky dia misy koa le fitsizena an'izao le fiara izay sanatsy misy hoe ampanina vaky-pneu ohatr'izany zany dia tsy maintsy nandraisana fiampitsy tsy maintsy mijanona ny gendarme sasany zany miaraka amin'izay fiara ampanina. Fa anisan'ny olana manokana mbola sedra ny mpitatitra ny tsy fisian'ny karama amin'izao vanim-potoana ny mahalegny izao ka vitsy ny fiara mifamezivezy. Izay ihany koa no antony tsy maintsy anaovana ny karavanina rehefa mandeha ireo fiara-pitatra hoe azo ny lalam-pirenena fahafito. Dia iny vaovao teo anivon'ny ATT iny ihany koa ny antsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namanao ambadika ao niaraka nanatotosa ity vaovao ity veloma tompoko.